Ao anatin'ny fanatanterahana ny asa sosialy samihafa kosa anatin'ny ankatoko ny fety izao tsy nanadino ireo ankizy sahirana etsy Akorondrano Antsinanana Ramo ny groupe WM ankizy miisa 480 ary no nahazo fanomezana toy ny kilalao sy fitafiana tamin'ity androany ity. Toy ny fanao ny isa-taona dia manolotra fanomezana ho mariky ny fetin'ny krismasy ho an'ireo ankizy sahirana moa ny etsy Akorondrano Antsinanana ny groupe WM izay nitarihan'ny ramatoa Juliana Andriambelo Rakoto Arvelona tamin'ny androany. Fitafiana sy vatomamy ary mofomamy sy kilalao arak'izany no natolotra ho an'ireo ankizy miisa 480. Ireo ankizy vavy dia nahazo akanjo sy saribakoly ary mofomamy sy vatomamy ary ireo ankizy lahy kosa dia nahazo lobaka sy fiarakodia kely ary mofomamy sy vatomamy. Itony foana zany ny fanomezana omena miavaka tamin'ity raha manao laoka sao dia mitongony laoka manome saribakoly izy manome bonbon ohatr'izay foana zany dia afa-tsy ny akanjo mangony fotsiny lobaka ho an'ny ankizy lahy dia ny akanjo ho an'ny ankizy vavy. Izay aloha no azon'ilay ankizy izay dia fisakafoanana manomboka alatsinainy mandrakatokan'ny azoma. Dia raha misy ankizy marary koa amin'ireo dia zareo mandray atarana amin'ny fitsaboana na dia miankina amin'ny fandidiana azy na hospitalisera ilay ankizy dia zareo foana no miantoka mandra-pasitrana ilay zaza. Jereny isa-tokantrano moa ireo ankizy sahirana ka ireo hita fa tena sahirana ary mila fanampiana indrindra ny eo amin'ny ara-sakafo no notsongainy ny vokintany. Manomboka eo amin'ny herintaona ka hatramin'ny 9 taona arak'izany no mahazo anjara amin'ny fanomezan-tsakafo isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Ankoatr'ireo dia manampy amin'ny ara-pahasalamana ihany koa ny groupe WM ary mandray an-tanana ny fitsaboana rehetra ho an'ireo ankizy sahirana ireo.